atolotry ny ekipa pilalo tantarany radio vaovao masoanao tantara nampitondraina ny lohateny hoe sitraka mamy tantely diampeny ny Antany Rinso. Ireto avy no anome aina ny tantara. Zolo ny aina Rakotarvelo, Dina Nicole Raharso, Vary Asana, Vertina Rantasobenjy, Dianandry Anjafy ny aina, Fanantenana Randriambololo Malala, Nianja Rakoty ny aina, Yanisy Rantry ny aina, Erzo Rakotarvelo, Edouard Miaranjatovo, Tahiry Andriamanantena, ary Andrianina Rakotarvelo. Manahoana nareo mivady kely ato? Mafy dokotera. Marina. Tena enja. Maherezy. Rehefa voavonjy ny andehibe dia izay ny zava-dehibe. Po, nano tafady, ratsy vitana. Mba moramora anao fa hôpitaly any ato e. Tsy rarahako e, za aloha soary dia efa miteny anao, tsy mila an'ireo zazy ireo Ohatray, tetavinao ariko ezany zanako. Tira matotinga mitady loza. So adinao io aza fa fady tezana zazakambana ny tanànantsika. Sa te hiara-ny fitsaram-bahoaka tianao ka? Amin'izay ny anao kambana telo be zao, ataoko inondreo? Dia tetavinao ataoko ezara ny zanako e. Tsy hainao marina mantsy ny narary tamin'ireo Aza mahafilo raha matoty Tsy maintsy misafidy ianao. Zaza iray ihany no entsika mody. Fovato mihitsy ny ianao tika. Dia tsy mba malahelo ny zanako akory ve ianao? Ka na malahelo aza, fomba tany tsy maintsy arahana raha matoty Fa inona mampitabatabana mivady etsy ampitetsy? Rangatsy izy fo. Ny fomba tany aminao ny ambony fa tsy mimenaka ny ianao. Tsy mampaninina fa tsy hody antsony izay efa mianaka Mirediredy. Dia anao inona ty? Anao katrami? Sa isindroka zordira? Fa ahoana misy olana nga? Misy mihitsy dokotera. Inona le olana? Tadiavin'le rangahy io ariana ny zanakay Ohatray, fa ahoana? Fady anay ny mitaiza zazakambana dokotera. Ramsea, tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao mahazo azy telo menada. Jereo ny faoriny retsy mpivady ampitanao retsy, tsy nahazo zaza zareo, tsy riritra nareo. Dia nareo indray ve no anarany zanakareo? Omena ihany zareo dokotera ny zanakay. Tsy maintsy ndray ihany anie no tokony ho tezainay Asa indray ny amin'izay. Dia ahoana izany ndry izy mivady? Tena mety amiko reto izany fa saingy ray ihany aloha vitako Zao ary, tsy maninona fa ho raisiko ny indray. Nefa ahoana ny hevitry madama? Raha izay no mahasoa ny zanako dia tsy maninona fa ekeko izy roalahy no omeko anareo, fa ny vavy no tezaiko. Fa mba fangatahako fotsiny dia ataovy mamy sy tantely ny anarany. Mamiko sy tanteliko foana ireo na dia tsy ho anilako aza. Saika jandroka tongavana ty an-trano hainona izany vaovaonao izany fa ahoana? Avinga aty idira. Jereo io. Fa zanak'izy io ry lalaina. Zanak'izy atany indray no nangalarinao? Nangalariko ahoana koa ary. Nisy mpivady izay tao teraka kambana telo. Fa dia tezana zazakambana hono ny tanàna ny zareo. Dia efa saika ariana ilay zaza. Izay no nahatonga nay haka azy. Adala koa izany olona izany. Dia aiza ny sasany?
Telo menada zareo le vavikely ihany no lasina fa lehilahy kely hafa nisy mpivady tsy nahazo zazay dia zareo no nandray azy. Jo dia izy avy aty amin'ny papa. Tianao? Zaza mahafatifaty kely kosa ve lalaina jo tiako a. Dia izay antsika ataony ny zanantsika izy, ampianarintsika ny lala tsara sy ny fanarahana ny tompo. Misaotra vadiko a, efa natahotra be mihitsy aho hoe bedinao fa nandray fanapahan-kevitra rery. Aiza kosa fantatro fa manam-pahindrena ny malalako. Izay no mba fanerana mivady pastera mba mikasa hitondran'ity zazy ity ho atao batisa izay raha sitrapony tompo e. Dia Roviana izao nodafy ny eritreretinareo ny amin'izay anaovana batisa izay? Izay izao tsy fantatra pastera fa ianao ihany izao mahafantatra an'izany ko. Jelaseta izao dia amin'ny alahady voalohan'ny volana izao mety fa milohan'izay nefa dia tsy maintsy mbola manaraka fiofanana aloha nareo mivady. Tsy maninona mihitsy pastera izay mampety anazy mety izany mety aminay izany sahoana lalaina. Marina mihitsy izany izay efa vonona fa miankina an'izay fandaminan'ny pastera amin'ny alahady izao ary aorian'ny fanompom-pivavahana ny fiofanana voalohany aoriana fanompom-pivavahana ihany koa amin'ny herin'ny amin'ny alahady ny fiofanana faharoa. Mety aminareo mivady? Mety tsara izany pastera. Misaotra betsaka anao fa amin'ny fandaminanao. Iza moa fiantsoana an'ity zazy ity Tantely no anarana. Tsara ery kosa izany anarana izany ko. Ka izay ilay anarana nasainy nomeny reniny azy dia izay no nanaovana azy an'izany. Tokoa moa ilay efa nitantarainao iny. Mahagaga ilay Andriamanitra ry izy mivady dia tena ho tantely ho anareo tokoa izy ity Misaotra betsaka pastera. Rakaramadoa be koa izay olona niraisiko androany izay Ka aminona koa izany? Sady betsaka koa neny akoho azonao androany. Izay misy izao ny tena hoe azonainako. Ary nakay sitraka saiko manadio ny trano fandraisam-kolonao aloha Izay nalehany teo. Sitraka Ahoana tompoko? Diovy ny trano fandraisam-kolonao aloha sitraka. Izay indray dada. Efa hoe matahotra miditra ao asa? Mandehana kifandriva zazakely Sady mila mizatra makao ianao Ianao angina andimby aho Izany ane dia tsisy. Fangany sitraponao no atao? Fa maninona nefa zara averina mianatra So dia tsy mahazo teny gasy azy ty zazy ty. Atao inona fianarana? Atao viampy-anao ny fahaizana mamaky teny sy manoratra. Ka na hianatra na tsy hianatra za tsy andimby ny asa ratsinao izany. Ataoko ina koa asa mamita bahoaka io. Mody hoe miresaka amin'ny masina sy kalan'ora nefa neny ihany no manao fehikintsinao ambadika ao. Efa miseho maniratsira mihitsy ianao ty Ty kala kely ty zaza rastaiza. Nga ianao toy izao raha tsy miasa nataoko io ka? Anka, izay. Nana izay andrahana andre atao. Manomboka makaleo ahy iny zanakao iny soary Na aleoko ihany iny nariana tany fa niray tamin'izy roalahy no nitezainy. Mba mangina rangaty Heniny io izany. Tsy raharahako Mampiorokoditra mihitsy miditra ato ka maizina fa labzy mba manazava ny trano. Feno lamba mena. Ny hoditsy ny vakambakana moa izany efa tsy lazaina intsony. Rindrina koa feno tandrokomby miantonantona.
Variana be kosa fa aleo ny trano ny fafaina ka. Fa io na tiany na tsy tiany tsy maintsy izy aloha mandimby ahy e. Raha naika izy. Inona izany? Loza voadona ny leko fafa ilay tandrokombo tetsy amin'ny rindrina tetsy dia nianjera. Fa inona ka izao a? Andrekaiko nataonao ino io? Azafady dada fa tsy fananiako voadona ny leko fafa. Sazadala inona ianao? Maninona kosa izy mifetahanao e? Fangafananina eny? Tsy fitandremana ny anton'izany. Mba fantatrareo moa ao anie no itoeran'ny herin'ny masiny. Tsy mahavony izany ny masina anao. Miaro ny tena nitsenjera raha tsy vitany. Mbola mitady? Kay! Tia mahafaly mba zarao e. Niantso aho tantely afaka ray volana hono izy dia ho tonga fa vita amin'ny fianarany. Vaovao mahafaly tokoa izany. Efa ela izay tsy nahita antsika neny zanantsika eny izay. Efa ho 5 taona e. Ie, sady mba hafa mihitsy anie ny zanantsika iny toky e. Manam-pahendrena, tia mivavaka, samy hafa mihitsy izy sy Natasha. Tsy nanenenantsika ihany ny taizazina dia tsy naterantsika azy e. Iza tsy naterankareo? Natasha? Ay taondry. Fanontaniako valiana. Misy tadiavin-dringa? Aza mamadidresaka ianao ry papa. Fantatrareo tsara ny toetrako. Tsy mihaleta raha tsy mahazo mivaly teny mahafa-po. Iza no tsy zanakareo? Tantely. Aza lozanareo mifampijereo fotsiny. Rehefa tsy manaiky ianao anaka dia lazainay aminao ny marina. Ndry ihany ny zanakay fa tantely natsanganay. Mingavandria aza lazaina aminy izany. Ho avy izy mantsy afaka ray volana. Dia inona ny antony andanianareo vola ampianarana azy any andafy any? Raha tsy zanakareo izy? Oka kosa aloha samy zanakay nareo na dia tsy nateraka azy tantely. Samy tianay adidinay no mahatafita anareo mianadahy. Pastera manana olana. Fa ento hoe inona ny olanareo mivady araha midinika? So pastera, fantatry Natasha hoe tsy naterakay tantely. Zany? Dia somary sahirana kely zay satria somary tsy faly izy tamin'izany nafantarany azy izany. Ahoana nafantarany azy? Eny ny resaka mivady ary ny tena olana tantely efa ho avy atoato. Dia tena mila vavaka izay pastera hoe tena inona ireny no atao amin'izany fa tsy hitanay mihitsy dia izay ny antony natonanay anao tahaka izao e. Sady Natasha efa misimisy ny toetrany iny ihany. Fa na izany ara ny andao etsika eo amin'ny tompo hoe tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra akory. Fa hainy manakombona vavany Natasha dia hainy ihany koa nefa manokatra ny fony tantely ahafantatra ny tena zava-misy marina tokoa. Fa nareo mivady mila fanaratsiana tsara dia mila miray fo miray saina miray hevitra ihany koa eo ampiresana an'izay amin'ny tantely. Izay mihitsy pastera, tena misaotra anao ny amin'izay torohevitra izay. Fa inona ilay hodikidina neraka ny trano e? Fa ianao izany milamina ny sainao. Efa adivaraina ange ny andro e. Nefa ary mamy mbola tsy tonga ihany. Milamina ianao fa ho avy eo foana izy. Lavidavitra mantsy ny toerana nanafiandry zareo dia izay no mahataraiky azy. Sao dia verina fa moramora koa aza ny mandroaka omby amin'izao andro alina izao. Sao dia mba sanatry tratra amin'ny pôlisy ihany. Mba aza dia miteniteny toy io raha matotia. Fa maninona nefa nareo raha miala amin'io asa ratsy io amin'izay e. Itaintaindava ohatr'izao foana izany. Sao dia fa lasa dala.
Feverinao anga fa ohatr'izao ny fiainanao raha tsy io. Ka le zaza mampalahelo ako, lasa sorina any. Ianao mandrimandry aty fotsiny dia izy no sainao mitarika dalo any. Normal be zany e. Za efa antitra dia izy no lehibe ny dalo misola. Izay adala no toandrainy e. Zay ry zalahy fa tonga dia lasa vetivety ah. Efa manomboka tsy mahazo aina amin'ny fiainany ity mihitsy aka. Ekena hoe milomano amin'ny vola mankarena fa vola mankarena azo amin'ny alahelom-bahoakako. Tsy mahasambatra akory. Ty zanako ity ny tena mampalahelo ahy. Lasa lehibe an-dalo ve rangahy. Marina tsy naleo ihany izy nijanona tany amin'ny ray aman-dreniny tany raha fantatra hoe izao ny hafarany. Zao ve letsinareo vao tonga? Reny latsy efa memenina takininina. Namaibe ny tany rabainina. Fa ahoana letsy? Sakolokaraka tamin'ny pratany zaiko. Hay efa misy miaramila eo amin'ilay tanàna. Marina hoe? Tsaika ratsy iny a. Tsy maintsy nanao lalapoza fa tsy afaka hanaraka lala mazava. Nimbatsany hoe be dia be na jedaka tena lalana. Izay tsy afaka rehetrarehetra any. Arabaina letsy zany a. Ary ny zalahy tsy nisy nanidina. Ka diniko marina fa zaka fa ne voatifitra ny tongony. Tsy maintsy nitahataritina mba ho tonga taty fa raha taraiky tany iny a tratram-pira dia niraisi-potsiny teotsika mianakavy. Zany mihitsy e. Ary aiza daholo ny omby? Efa naterin-dralany anjo ihany a. Mandeha any alalo makany amin'ireny lahy makaina fa za hijery omby sy hijery andrajakitra zany. Izy ao efa memenina be mantsy. Zanako inona koa ary ty ataonareo mamimpiany ty e. Noatra rangaha le bany no zazakeliko. ka nitaintaina be taminao ane ahy e. Nanahoana ny tany? Ary nanina ny ela be e. Lamina ny tany. Nareo tsy mba azo tantarana zavatra fa taitaitra be ihany. Ka zanako lahatokana kosa ngenao ry mamy. Aiza ny tany aleako raha misy mahazo anao eo? Alamino no sy anareo fa efa tsara feona ny ety e. Tsy tanareo nga ty ody ambozonako ty? Tsy mbola namitaka zany kaka e. Nitandrema ihany na izany azako. Fa andeha haka ny sakafonao aloha vetivety. Anjara mibandy fotsiny atao mateviteviny sady za mieritreritra ivarivotra kena andreny vohatra any a. Aleo lamindamina kely eny misy atoato. Le bandy tiako letsy. Eny e, aza atao zany. Efa be koa izay azo zay e. Ary mba nanao anamary ny jajaka sao? Tsisy atahorana ka. Nandalo tamin'ny tongony fotsiny ilay bala. Mangina fa iny reny lahy. Hainy lahy ihany mantsy izy io. Hay tonga ianao? Izambizana zany. Efa misy rano mafana ao andronao. Sotra kia. Nanahoana ny zorony andre? Nanahirana kely. Nisy taxi brosy nanao accident. Zany ve? Dia nisy maty? Roa fa naratra ny be dia be. Ary ny ianao nanahoana? Olona ny ady-tany no nataoko ankety tao dia novonoan'ilay pisoloky ilay dobo tany e. Anga? Dia ahoana? Dia ahoana moa fa sady misoloko tanin'olona no mbola namonin'olona koa. Tonga dia nampidirina ponjavonjo maika aloha e. Saika anao kolokolo fa lavika avy hatrany.
ka na manana vola be menary azy maninona raha tora dia vidy tany dia tsy tonga amin'izany e. Hitako sady sitrapon'Andriamanitra ny fanaovana kolikoly, vola azo amin'ny tsy marina, tsy mahasoa fa mitondra ozina ho any ankohonany. Na marina ki izany a. Mandroso azafady tompoko fa manelingelina anareo, saika mba hiera kely aminareo fa ody kely za nisy ny antso mantsy za teo hoe marary mamanay. Zany ve? Tsisy olana ki izany a. Izy ary mba marary. Ao fa mena voly ndre hitsaboana azy. Misaotra tompoko. Mirary soa retsy a. Mandehana maraindray ny andra pitso a, dia mitondra bavaka izay retsy a. Ahoana kiry sitraka? Ovindreny tonga tamin'ny maraina teo ka marary neny dia nangataka nody kely kosa. Za veky ko maninona ny tsy manantona ny dada? Izay any aky tsy mandeha antsony. Jesosy irery ihany no mpamonjy anay. Izany ndraiky izany? Mampalahelo andry. Ao fa ambarako amindry hoe izy. Tsy mainka ve aloha ndry? Tsy mainka ka. Andao ry aloha hamonjy alikaliketsy. Tsy maninona andao e. Ndry kosa aloha lasa metimety mihitsy hatramin'izay nisandry tany andrenivohitra izay a. Aiza koa kia. Tsotra sy kristianina be ny patron iasako any a. Andao hipetraka fa hiresaka kely tsika roa aloha e. Indry moa fa nisy namorona avokoa izao zavatra hita masontsika izao. Inona dia tsika sindry izao aza? Iza ki? Andriamanitra kia. Tena tiantsika izy a, fa saingy isika zanak'olombelona no maditra sy manotaka tafasaraka taminy. Nefa noho izay mahavitiavana azy izay dia tsy navelany tamin'izao fotsiny sika fa nampidiny tetỳ an-tany Jesosy dia ilaizana an'ilay tokana mba hitondra ny fahotantsika. Raha ny tena marina dia isika ny tokony hivesatra ny fahotantsika. Fa saingy Jesosy Kristy no nanaiky hitondra izany na dia tsy mba nahalala hotakory azy izy. Oay eky e, mahaliana be aza. Hitandry, tsika izao no marikoriko noho ny fahotantsika, nefa dia Jesosy Kristy no esoina sy nororana. Ny saintsika no mieritreritratsy dia ny lohany no nosatroan-tsilo. Ny fotsika no mitana lolo-po, ny felonana sy ny faharatsiana maro nefa ny fony no le fonina. Ty tanantsika ty malaky mikasitanan'olona. Mangalatra sy ny sisa fa ny tanany no fantsihina. Aizaka ny lalan-dratsy tonga nyty tongotritsika ty nefa dia tongony no fantsihana. Raha ny tena marina isika ny tokony ho faty noho ny fahotantsika. Fanekeny ny ho faty teo amin'ny toerantsika. Ndraiky mangitahita be ty hafantatra an'izany Jesosy zany a. Be fitiavana ne ankizy. Sitraka andramika izaho fa tsara Jehova. Sambatra izay olona mialika aminy. Misy baiboly ao an-trano ao dia omeko vakindry. Hitombondry amin'ny fahalalana azy sy ny sitrapony. Ny mety dia mandeha mivavaka any am-piangonana. Atolory an'i Jesosy akiny fondria miala amin'ny sampy fa tsy mahavonjy io. Raisy Jesosy ho tombo sy mpamonjy. Rehefa mahita mazava ndria dia afaka mitaona ny dada sy mamanareo koa hiala amin'ny aizin'ny fanompo-tsampy. Fa anantona an'ilay fahazavana dia Jesosy Kristy irery ihany. Misaotra ki miantsa. Jesosy aky no isaorantsika.
Natasha, ahoana e? Za mifamalindry aky. Misy mitady andry aho. Ho avy ahy e. Tompo, mangataka ny famindraponao ho an'ity zanako ity. Asa indray zao io lehilahy mitady azy io. Tao mampatahotra ity izy. Avela no mitady anahato e. Dia ahoana hoy? Salisaliha tadidina kely any e. Zao indray matsy mibandy mba tonga eto amin'ny villa. Raikitra izany. Miomana kely vetivety aloha. Sira. Ahoana? Androso? Tanaty tomobile miandry tao fa apoafina fa manaikitra beko. Grave be ilay fanontaniany amin'ny bandy dia ho izay a. Tsy mahagaga ireny e. Masina be. Tsotra nytony. Tsy ela rangaha. Okey ary. Izy olona io Natasha? Namako. Arina koa nandinianareo olona izany e. Mampatahotra ity iziko. Volo lava be ohatran'ireny tafy-bozaka ireny. Maso mena be. Io ve mba namandry? Mba mitandrema ihany e. Maninona nareo koa io e. Aza manaratsy olona fa tsy fantatrareo akory hoe izy. Mba miteny ihany ahy e. Tsy te hanandratsy aho. Hoaiza izany izao ndry io? Iodikodina kely any izay. Tandrema ny sofaniny e. Tsy njovy ihany izay hafaran'ny fanahinao. Eviaky ohatr' izany le mivavaka e. Maninona antsona lalan'izany hatramin'izay. Misaotra ndriky a. Andriamanitra keny isaorantsika mijoroa foana. Aza miova tsony. Atao mifanena amin'i Jesosy dada sy neninareo. Tena mbola sarotra ky izany ry miantsa. Masy any dady. Fantatro fa sarotra fa mivavafa hain'ny tompo ny zavatra rehetra. Za marina ky andeha rapitsy voamaraina be a. Efa mba salamina eny dia mba andeha hamonjy ny asako amin'izay a. Dia ilozandrindray aho izany. Za ky olombelona mety mandao fa Jesosy Kristy tsy mba mandao andry izany a. Eo foana izy. Izay fa tonga ndry e. Veloma ky a. Dia mahereza a. Veloma ky miantsa. Mivavao a. Iny aky a. Fa mankaiza foana moa ty zanakao mifampitarika amin'ny miantso ty. Io tonga io izy dia anontany io. Mankaiza foana moa ianao io? Avy mivavaka. Sasadala. Matroka ianao androany. Manota fady. Nga tsy fantatrao fa manana ny Andriamanitra tsikitsika. Ary iny ty. Baiboly. Avelao iny tata. Boky masina ny. Tsy rarago. Aorony ny entanao dia lasa ianao. Zay re tianao. Na zay. Na ny Andriamanitra. Mazava. Eny ary andeha. Jesosy safidiako. Favoaka ho anareo a. Miantsa. Sitraka. Fa ahoana ky? To miaraka amin'ny etambe? Ho ason'ny dadanay ky za. Fa naninona? Mandrosoa aloha e. Fa inona indray moa fa za lehilahy samy mivavaka e. Nasain'ny safidy ana izy na Jesosy dia mazava ho azy fa Jesosy safidiako dia songoasiny izao. Ndray aky aza kivy amin'izany fa hoy ny tompo hoe sambatra izay mahafony reny na ndrainy no ny amiko sy ny filazantsara. Dia ahoana izany no atao aky? Za nefa tsy maintsy mandeha rapitso. Mba eto moa ky za naraka andria. Tsy haiko ange hoe ho aiza e. Mba reson moa ky le patron andria indray aiasa hiaraka amindria. Dia ahoana re izany e?
Andraso ary atsoka io izy aiza moa ilay telefonako teo? So io ambony latabatra io? Ie, andraso aloha jereko ilay numero. Firy moa izy teo? Izy ty. Izay kosa aloha fa maneno e. Allô? Manao ao madama? Salama tsara fa misaotra. Efa mba salama koa izy fa isaorana ny tompo. Rapito za tonga ka. Tsy za madama fa misy namako izay ato amiko ato. Tomasy be ny rainy. Tamin'izaho ilay tonga taty iny no nitoriako filazantsara taminy ka maharesy lahatra azy dia nandraisany an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Vao fantatry ny rainy izany dia ndroany izy. Tsy hitako madama izay atao a. Tsy afaka ny hamela azy irery ihany koa. Ka sao dia mba afaka mandray azy ianao. Andray azy hiasa moa izany e. Misaotra betsaka madama. Mampamangy ao. Izay ky izany a. Raisinao ndry. Miaraka amiko izany ndry a. Misaotra an' Jesosy. Mankasitraka kia. Rangatsy misaina. Tsy fantatrao akory ny tokony ataonao. Zaza efa tokana iny dia mbola hitanao roahana ihany. Tsy rarahako e. Izany no mendrika ny zazam-paniratsira. Rangatsy izy fo. Ataovinao tsy miverina eo anie zanako fa misaraka tsika e. Ela loatra izay nandeferako taminao izay a. Ho aiza eo iny tsy hiverina eo e. Inona maniny olona zavatra mandalo fotsiny fa tsy mipetraka tiako. Avelako eo ianao fa andeha hitady anjanako e. Tsy raha matoa mangoronetany ity e. Andeha fitaorereo ny fiainanao. Sao dia efa ho lasa dala ary ilay raha matoa ity. Ianao no adala. Izao ny zanako lasa. Lasa izy? Nanaraka amin'ny antsany Antananarivo e. Aha. Izay ianao vao taitra. Amin'io tsy mba hitan'ireny miantsa akory izay toerana misy an'ilay patro esany. Raha antsoina amin'ny telefônina e. Manana telefônina nga ianao? Ndreny miantsa rea. Tsy manana izy e. Ary mba ianao andehanako. Aza manao an'io moa e. Tsy mila anao tsony raha tsy tavaverina ao ny zanako. Ary aza mitaditady atsony. Oka reny a. Mavita anao ny sikidinao. Zay fa veloma ianao. Oka hoa. Vendry miasa. Ie, mandrosoa kia. Asana efa ato madama Ramsena mbola any fiasana. Tsara be akia ato izany. Hitako eo ndriny tamana be aty. Fa miasa amin'inona zareo? Le madama aloha dokotera dia le Ramse commissaire. Izany ve kia tsy mampatahotra be? Tsotra be ary izany koa. Sady kristianina. Fa le zanany vavy no hafahafa kely. Masika ve? Azo lazaina aloha e. Mandehana mipetraka ery fa andeha antso an'zareo ahy. Ay efa reto izy. Ay efa tonga nareo roa. Manahoana tompoko? Izy madama ilay niresahako taminao tamin'ny telefônina iny a. Sitraka no anarana. Faly mahafantatra ny sitraka. Za koa tokaka izay tompoko. Maninona tsy mipetraka e. Vao tonga mihitsy izay io ka. Petrapetra aza iresaka e.
sao dia ao bainina sy bavinareo fa tsy poaisa amin'izao orizao ve lasa nikandry ireny tsy aloha ve tsika etonjaridany atao no mirevy eto mantsy mba mangatsy atsika okay ndrasy ny toa vetivety eo ary aloha fa akaverany sy ampanao tsaky an'ilay solafana eo asa nefa tonga iny izay na tsy ely okey mpanaovra makoa zany tananandro anatasa zany izay koa ane mba tokony vatrasa nafika nytony mpanankareny tony fa tsy be le mba nivoatra any foana aloha le sahana ny sandray rapainina sy ao anatin'izany koa fa roa natasay akamo amin'laika alako fa izy koa aloha tena sipabe revy izy ndry mpanampy vaovao ato izy tsara kosa nitombo ray indray zany ny bota mandany ry aterana an-jaridainy reto very reto ny tompoko dia ndry any an-dasipolo eo zay ataonay tsaky madea aza sombaina amin'irevy sy ny ditra ny atano ranao fa izy ndry no miseho miteniteny ny asa atao tsara fa aiza hidirana lalina ny fiainako mazava mangarangarana fotsiny ny azondry atao manahoana to tsy inona koa mahataitra sy mampianahana n'ity olona ity aleo apetraka ny vera dia miala eto aingana fa so olo tia madeo io aleo mitandrina izay fa ny antso aleo modina tsy enony sady efa tia tamin'ity koa made zay dia tonga ao tsara ve inona mbola mahavariana ay io no fa inanareo ka iny ay ve iny malasamborona ny lahy eto mpiasa vaovaoana ato iny fa ahoany dia tsy haiko akina zany natao eko dia fodrana ahoana fa foana hitasa dia ohatra misy varatra mitselatra zany ny foko disy fa tefa ny fitiavany lara zany fa maninondry asaka izy mahazo any olona miaraka amin'ny made io fa vao nahitana izy dia ohatran'ireny olona ny latsahambaratra ireny latsaka hatramin'ny sigara teny an-tanany ary olo tia madenga io fa ahoana ndry koa izany mba manontany aka ohatrany namany fotsiny io ka fa oketsia tsy miendrika any io ndry miantsakoa ataoko inona koa io mba miteny fotsiny andeha anatitra ny tiako ery amin'izareo vetivety tsy atao eo imasony miantsa fa nazako aza ny tselatra kely ny foko nahita azy saika amin'ny famingana mihitsy ho ny tongotra masika be aky io made io mba iza ny anaran'izy io izy aloha dia izay natasano anarany fa tandremo tezitra be izy raha miantso azy amin'izany anarany izany tsika tsy manajazo sofa fantatra dia tsy be dia amin'izao misotro toko izao ve ki izy io nefa nge ray aman-dreny ny mpivavaka be dia izy fa tsy miraharaha mampalahelo mihitsy izy mivady amin'ny ditrana sady tsy mba azo anarana izany izy tsy mianatra tsony izany izy sa efa miasa be fanontaniana kely koa tia polisy ty ndry koa izany mba te halala fotsiny kiza vazivaziko izany sady tsy miasa io no tsy mianatra tsy halany miarenany ray aman-dreny noho izy ngaky samy manana ny fiainany marina ny olona
Raha za nefa no mba nampianarin'ny dada, tsy namelako raha tsy tafita. Ankasitrao ankizy e fitondran'Andriamanitra. Izay aloha e. Efa haindry tsara daholo ny asa. Ie, reny tonga ireny madamatsiramsika. Bedindray andro amin'ny mate io. Bainina sarabovina ho ledia. Manimba revitsy. Tsisy fikatsonina na fiainana ny reto fa miandro sermonina indray zany. Dia ahoan'izany ledia. Inona indray re dia ataonao ty zanako e. Zao natao hoe revy. Ganareo sy mba nanao an'izao taloha. Zany ve mba fa malondrinao ary izy lahy. Sali daholo a. Zany raha mamy aminy a akamandranaty tazaha. Mandehany lahy mandehany azafady a. Ny revy rabaina mbola tsy tapitra e. Manginy ianao e, ary amboary kely ny fomba fiteny fa sao dia voapetrako ny tamainao a. Eo ny lahy moa zany hoe lasa lahy. Alo makalo. Aloha kizaka amin'ny bandy. Ary ianao lasa miditra ny trano. Tazamindreto ange. Tezitra be izy mivady. Rarany ny azy. Efa tsy rarany loatra ny ditra amin'ny Made Natasha. Malaky ianao. Aza mifanositosika rangaha. Petrandry. Hitako rangaha reo sy izy ireo fa aza mifampisintositina. Inona ary ty? Mba manao ahoana ky fiainanareo roa ato a? Tena mahafinaritra be pastera. Za tena faly be mihitsy pastera. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitantanana ny fiainako. Ka hono izany fijerindrio eny aty andrenivohitra izany? Tsara be. Tsy ohatry ny any an-tanàna mihitsy. Zany? Sady tena isaoraka ny tompo koa fa izy mivady tena kristianina. Fangano tany ambanivohitra nisy anao sy ohatr'izay ka? Izy ny pastera zanak'Apimasy. Zany? Fa nafaly anasy valim-bavaka aloha dia tena niova fo izy. Nefa ny ray aman-dreny tena Apimasy daholo. Tena fahasoavana be avy amin'Andriamanitra izany. Tena hoe ianao izany ilay hoe tao anaty lavaka noho ny sotomin'i Jesosy Kristy miorena tsaranaka. Aza miova. Tany mafy izay efa namonjen'i Jesosy Kristy ianao e. Misaotra betsaka pastera. Hoeto am-bavaka koa mba iorina tsara e. Indrindra dada sy neny mba ovain'ny tompo. Sady ianao izao mety ho tian'ny tompo fitaovana ikitihana azy ireo ihany koa hitondra mazava. Mila andraisana fehipitra mihitsy ho ditranao io fa tena miopapana loatra ka. Ohatray? Zanga zazakely? Olon-dehibe ve indri dia reny nataondry manimba tena. Jeo reny mba namana iarahanao e. Fikambanana amin'ny ratsy eny Natasha manimba ny fitondran-tena tsara e. Dinio fa mandalo izao fiainan'izao sy ny filany. Aza manaraka amin'ny fanao izao tontolo izao kia. Zany mihitsy e. Mba sainy foana hoe raha ny ianao ny maty dia ho aiza ny fanahinao? Ozono faty koa e. Tsisa ny lazan'izany teo hoe ny olona rehetra nye tsy maintsy andala amin'izany daholo e. Zany ny marina e. Fantatra ny tsy fitiavanareo ahy e. Tantely foana no andrian'ny fonareo. Jereo ny vola lanianareo aminy nefa tsy naterokareo kory iny. Za mba vola kely anaovako fiainana no angatahako tsy omenareo a. Somba misy an'iny mamy iny manao izay mahafinaritra. Azo hitarina ilay resaka Natasha. Samy zanaka tianay nareo. Tantely mianatra ka mendrika atosika. Fa naindry vola laniana miditra sy ny adalàna fotsiny. Tsy hamarina anao any akademia izay. Sady sitraponao any eny tsy nianatra e. Eno ahy e. Hitanareo tsara fa
rehefa tonga eto ny tantely iny dia lazaiko azy ny marina. Mampitandrina anao tsy anjaranao zany. azy hitarina ho a ilay resaka Natasha. Fety be mihitsy nga madama no atao rapitso. Betsaka mantsy reto zavatra vidianao retoko. Tsy dia hoe fety be ka, olona vitsivitsy ihany no nasaina. Efa ho 5 taona anie izay tsy nahitako an'iny zanako iny. Mianatra moa izany ny ataony any? Ie, dokotera. Sambatra izy. Le tovolahy misary eo amin'ny salon io ve izany? Eny akia, fa matoky anareo roavavy amin'ny fikarakarana rehetra. Mahazo matoky ianao madama. Atsifeana tobila amin'izay ary reto etanreto dia andao andeha hody fa ataondry ihany ny andro. Mbola be ny atao. Eto miditra reto etanreto rakizy a. Mavesatra eto madame lalain'izany fa andrainy zanany latokana. Tsy mba misy fifanajana mihitsy ve izy ty Natasha? Izany ara ny tena manajako. Miaiky ny ditran-dry ty mihitsy a. Marina moa e. Ary azy andray zao ndry io. Mitady izay mahasoa. Tsy mba manana fandraisana manokana toy ny sasany tsinona ka. Fa mialina ny zokinao ve ianao io e? Izy anie efa ho 5 taona tsy hitantsika e. Tsy mba rarina ve raha atao fandraisana manokana? Zoko izany iny e. Lasa vatsy. Diny ihany izay atao akia. Mbola miandry foana ny tompo. Soletsy a. Merci papa. Tonga ny vahiny. Ndao mba hirabazy. Sitraka, indringa izany resahako izany e. Ahoana ozy ndry? Andray, ino ty mahazo andry e? Mandinika amin'ny monsieur tantely indray. Ndry koa izany. Lasa rehefa tsy handeha ndry, lazain'ny olona tsy mahalala fomba eto. Andrasika inona ary ty? Ary aiza Natasha? Ho avy eo ihany ilay tsy izy rehefa avy eo. Efa ela kosa ngeletsy izay ny tsy nahitana ny lazay e. Ary mikarakara be mihitsy anie papa sy mama izany e. Manahoana tofoko? Manahoana reo roa? Izy no miantsa. Dia izy no sitraka. Mpanampy tao trano. Faly mahafantatra miantsa sitraka. Toraka izany koa. Tobotoboka tsy mety mijanona mihitsy ny foko. Fa maninona e? Ary sitraka kosa atao tsy mba miteny e. Maninona koa te alary tantely. Hafahafa ny fitoboko ny foko vao nahita ny sitraka dia mitady ho tia sahady ve? Iny kosa aloha tsy ratsy. Faly mahafantatra tompoko. Tantely ny anarako fa tsy tompoko a. Reto aky mba atero a. Sitrako, io indray fa lasa saina. Ndry koa manaitra? Nakaiza foana ho any saindry io e. Makany amin'ny monsieur tantely. Hitako anie maso mifampijery tsy mipika ireny. Ndry koa aky, ngara mifampijery dia midika inona? Asa, izany mahalala. Tantely any aky na vita fianarana dokotera tany an-dafy. Ataon'inona koa izay mpiasa kely toa? Marina aky izany a. Aleontsika mipetraka amin'ny toerana misy atsika. Sady sao anaratsy amin'ny asa eo e. Hoaiza indry raha voarokato hiverina any amin'ny dada rahiratra. Aza dia miteniteny foana rery miansa. Aiza ilay zavatra terina fa tsy.
Vita ihany ity ny lanonana. Natasha hatramin'izao mbola tsy miditra ny trano. Fa mbola makaiza koa iny e. Nga tsy fantany hoe ho avy za. Natasha ve lesy atao mahagaga. Fantany tsara mihitsy fa ho avy la. Kivy mihitsy amin'ny nanabavinao iny. Fa ahoana ry mama? Mahaditra e. Izay sy papa efa tsy misy asa intsony aminy. Zany ve? Nefa mba mandeha mivavaka ihany. Tsy mivavaka zany izy e. Mba hanaro ny anabavany lahy iny fa tena izay mivady efa tsisy vidiny intsony ao anatrehany e. Manao in'ity velany vavahady eto monsieur Tantely? Manahirana be ny sofiko izany monsieur zany fa atao ve tantely fotsiny e. Miandry Natasha aky za ary indray afeza rivariva. Avy mividy sira fa laniny tao. Adinay koa mividy maly. Tsy aleo ve mba miaraka amiketo e. Sa maika be mihitsy ny sira iny. Raha pitsy ty vao ilaina ka. Made Natasha ve tsy ho alina be vao tonga eo e. Maninona raha ao an-trano miandry azy? Dia izany foana ve no ataony isan'andro? Tsy isan'andro fa matetika ie. Memenina mihitsy papa sy mama amin'ny ditrany. Tsy maintsy andrasaketo aky izy a. Rehefa tsy tonga ve izy tsy hiditra ihany za. Sady mba maka rivotra koa e. Iny kosaka izy fa tonga ka. Ary izy ty banda manaraka azy amin'ny tomobily ity. Tsy fantatro. Sa olon-tiny? Fa tonga matetika ty an-trano foana aloha izy io e. Mba tsy mifidy olona iarahana koa nery Natasha zany e. Jereo ange ty volony e. Sa fadim-panety angamba ry zareoko. Mampime koa ty ramose. Zay indraindry. Raha Tantely tonga ihany la. Ela ny ela. Andray aky. Dia izao ve sisa no efaranao ary mamo angandry izany? Tsy mamindry fa nisotro e. Ahoana razoka? Mahazo mandeha amin'izay se fa efa tonga izy e. Jereo angetinareo e. Samy mamo nefa mitondra tomobila. Dia raha manao accident zao dia ahoana? Tsy misy maty tsy amin'ny andro an'izany io e. Zaho aho vao mahita andre dia mitobotoboko milay voaka izany no foko. Tiako ranganareo tonga dia alaiko vady mihitsy. Ao ianao ka? Atao inona koa piasa e. Tampona nga masony tony. Andao hiditra. Apio ary sitraka hitatana an'ity a. Jereo ty izy mila tsy azaka an'ity. Ay sisaka ny anarandre. Amin'ny manaraka toizana nyresaka. Baira nga. Za nga mamo. Fa ina indray ny ilazana an'izao ka? Nisotro dia nanala azy. Sady nareo koa tsy frerako e. Maninona? Mangindry fa mirediredy fotsiny. Manao resaky ny mamo. Tena frera nga zany a. Sady zaho tsy mamo zany. Sao tokony mba volazaina amin'ny tantely ny marina toky a. Sao mantsika ny an'ny Natasha ny tonga voalohany ka nimba zavatra eo. Ka aloha fa mbola reraka izy e. Voamaly ve izy ny tonga dia va fisaranao an'izany sady ny saina. Mafy aminy eny mahainao an'izany e. Aleo lazaina toky a. Raha Natasha anie no milaza voalohany aminy dia mety hanimba azy. Hainao ihany ny tsy fitiavan'ny Natasha azy. Zay ataonao ary tsy maninona e. Mahaiza fotsiny ianao miresaka tsara aminy a. Ay ve lahy ihany mandroso letsy a. Sika hitady amin'ny lahy mihitsy izay izao.
Mampalahelo be apapasy mamoa amin'ny Natasha. Inona no tokony atao aminy? Efa very-hevitra mihitsy izay letsy a. Ary raha ampidirina toby nga letsy ny zazakely ka hotrotrona na bataina dia terena lefa any amin'ny toby a. Raha izay Natasha nefa tsy anaiky an'izany mihitsy e. Favaka ho azo no andeha atao e. Mino fa hikasika amin'ny fony amin'ny fotoana ny Andriamanitra. Misy resaka ataonay amin'ny lahy. Hoe ahoana? Lazao toky a. Aleo ianao milaza azy ka. Misy inona e? Lozanareo mifanelikilika fotsiny. Zao ary efa lehibe lahy zao ka mendrika halalany marina. Tonga dia lazao mamoa fa aza mampitaitaina. Tsy nateraka ianao tantely a, fa zaza natsanganay. Ay marina ihany izany ilay teny Natasha. Ary averiko hoe resako ny mamy fotsiny. Zay ary le fanahiko. Dia isa izany ny tena ray aman-dreniko? Tsy fantatray hoe aiza ny misy an'zareo fa sendragaritra tao amin'ny hopitaly any no nahaterahanareo. Dia ahoana? Kambana telo nareo a, fa didezana zazakambana hono any amin'zareo dia izay no nanomezany anay an'ny lahy. Telo menadana-reo dia ilay vavy ihany no tezainy. Lehilahy anankiray koa olon-kafa ny taiza azy. Fa zanaka tianay foana letsy lahy, aza manafa tsy mampiova ny fitiavana ihany lahy zany. Fantatro izany ka. Za aza te hisaotra anareo tamin'izay vitanareo tamiko. Ratsinareo manko dia tsy toy izao za fa na zany aza tsy maintsy mitady ny kambana amiko ahy e. Ndahody soary a, mangatsika ny tokantranontsika e. Efa nody ao ngany zanako. Ao fa tsy maintsy ataoko sy ahitana azy. Amin'ny fomba ahoana? Sa ho jerenao amin'ny skidy sandoka anao? Ndao fotsiny hody fa hita ny anarany iny raha mbola rahiratra koa ny rahiratry. Mirediredy. Ataovy tonga ao aloha ny zanako dia izay vao mody ao. Ndao re soary a. Le bandy ty le tsy hita mihitsy. Asa na inona mahavariana ny lahany andrenivohitra any? Mba mijery ny fandrosoana sady ohatran'ny misy olona tiako any a. Pasa tsatra aloha ny vandy diny. Iza indray zao izany? Any izy any. Ataovy amin'ny fanaovana azy letsy a. Aleo aloha ilamina ka. Avy alao any zany resa be vavy ny lahy zany fa misy eo indray any. Ny teny misy eo ihany nareo. Fa maninona raha le tranona mpanankarena ny mivily ireny no tafiany. Reny tonga dia volako. Sa ahoana? Mety izay fa mbola ilaina fandaminana tsara. Misy mpamosavy mahay be lazain'ny olona izay koa any fa mandeha any lasa rajaky sa rapitso. Efa taitra angandry ato. Oay, nga ilahy efa tonga. Ohatray, tsy tadidy indringa. Za aza ny tsena indray teo am-bavahady ho maliko. Nga, tsy tadidiko izany. Ka andriany mamy be. Afa-baraka. Fa maninaka indray manimba teny e. Raha eo atsara tare indray zao no atolotra an' Jesosy feno fahasambarana indray. Tadideo angerina Natasha fa dia voly tsy manana zavatra tsara atolotra andry izany e. Fafinaretana mandalo mitarika any amin'ny fahafatesana fotsiny no atolony ary miafara ny fahaverezana mandrakizay. Zaranga lehibe an'izany sermonina izany a. Papaso mamoa azy efa tsy hita izay anaovana azy. Ka fitiavana andry angeno itenenana andry e.
aza manjeny andro lava moa iky fa raiso Jesosy tompo sy mpamonjy tsy fantatra indray izay avoaka ny ampitso. Zany zandroko a. Mandeha any alahy mivoaka amin'ny chambrako ka, sady tsisy zandry ny lazany koa eo. Nga tsy nitenen'ny papa sy maman tamin'ny lahy fa tsy zanany alahy. Efa fantatro ka, fa zandriko foandry. Dia zanako papa sy maman foana koa za satria zareo no misoratra anaty kopiako. Mandroso ny manaraka. Miaraba tompoko. Tikapa. Azafady. Mahazo toerana re. Lazao amin'ny masina sy atondianao. Efa fantany io fa ny vavanao no tia ny teny. Ay, tsy zany tompoko fa tsy lazay. Mba akaody alovany. Ay ve izay fotsiny. Hainy masina zany. Dao aloha tsika iantso masina azy. Araka ny tenin'ny masina dia izao ny ataonareo. Alohan'ny andehanana manafika dia ity no tsy maintsy andronao ty fanafody ty. Dia ty anankiray ty kosa anasana tanana sy araraka amin'ny loha. Ty indray isotrona kely ary ny farany reto ambozonany. Ambozonana? Tadidinao tsara zay Tadidy zay ka. Tandremo sao dia mifamadika. Tena tadidiko zay ka. Fotranao manaona ny sarana. Omby ray mazava loha fotsiny ka. Ok. Asantoka tsara reto Tsy atahoranareo reo e. Eny ary. Zay aloha fa angatadalana zay. Vita ny mission dia vina zay manaritra ny ombinao. Zay mendalana ary nareo. Azadiny rakitra ho an'ny masina. Ataovy anatin'io sarona karona io. Ataovy betsabetsaka fa sao dia tesitra masina. Natolotry ny ekipa mpilalao tantaran'ny radio Vomasoa anareo teo. Ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe sitraka mamy tantely diampeniny antany Rintsoa. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara. Zolo ny aina Rakodarvelo, Dina Nicole Raharsoa, Vary Asana, Vertina Rantasobenja, Dianandry Anjafy ny aina, Fanantenana Randriambololo Malala, Nianja Rakoto ny aina, Yanisy Rantry ny aina, Erzo Rakodarvelo, Edouard Miaranjatovo, Tahiry Andriamanantena, ary Andrianina Rakodarvelo. Mbola itoy.